tonga soa indray tao anatin'ny fizarana faharoa ny fampahalalam-baovao. Mahakasika ny fitondrana avo ny sainam-pirenena malagasy miomana ihany ka any amin'ny tampony Everest tendro ambony indrindra maneran-tany indray Zozary Boka sy ireo zanany Mirahalahy Raïs Saboka sy Raj Alexandre Boka. Raha tsy evina moa dia efa nanao izany izy ireo tamin'ny taona 2024 saingy tsy tonga hatrany amin'ny farany noho ny fahasarotan'izany. Tsy mijanona teo amin'ny faharesena nefa ny ezaka efa natao fa dia manoma tena mafy izy ireo nandritra ny volana Martsa sy amin'ity volana Aprily ity. Araka ny fanazavana ezaka mitaizana hatramin'ny farany amin'ny volana May avy izao. Efa niaona sy nahazo ny tsodrano avy amin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany moa izy ireo tamin'ny 20 Janoary 2024 teo araka ny fanazavana. 14 km/h. 15 km/h. C'est tranquille. Jensen, la machine ne peut pas faire plus de 16 km/h. Tomboka ny fiandohany ny volana Martsa lasa teo mitohy amin'ity volana Aprily ity iray manontolo ao anatin'ny fanazarantena tanteraka hiomana ao amin'ny fianiana indray ny tampony Everest tendro ambony indrindra maneran-tany any amin'ny 7,700 sy 7,000 metatra faingoena amin'ny 20 ambony ny avo ny ranomasina indray i Zozary Boka sy ireo zanany Mirahalahy Raïs sy Raj Alexandre. Indray satria raha tsy aivina dia efa nianika ny Everest izy ireo tamin'ny taona lasa saingy tsy maintsy niverin-dalana teo amin'ny Camp 2 any amin'ny 709 metatra i Zozary Boka ary teo amin'ny 907 metatra izany hoe efa 7,700 metatra monja sisa tsy atongavana teo amin'ny tendron'ny Everest ireo zanany Mirahalahy noho ny fahasarotany fiakarana amin'izany. Efa tao anatin'ilay antsoina hoe faritry ny fahafatesana ny zone de la mort izy ireo no niverina tamin'io fotoana io satria efa tena kely ny oksigène tany ambony any, reraka aingana be ny vatan'olombelona ary mety hidina hatrany amin'ny latsaky 9 degré Celsius ny maripana. Tsy maintsy nandray ny fanapahan-kevitra ny verina an-dalana arak'izany izy ireo na somary diso fanantenana kely aza satria efa tena akaiky ny tanjona. Tsy nijanona tamin'iny anefa ny fikirizana, tsy miova ny tanjona. Ho toy ny natao tamin'ny taondasa dia vonina hitondra hanatsatoka sy hanofahofa ny sainam-pirenena malagasy any amin'ny tampony Everest i Zozary Boka sy izy Mirahalahy zanany amin'ity taona 2024 ity. Raha ny vinavinan'izy ireo dia ny voalohany volana May izy ireo no tonga ny Katmandou renivohitry Nepal ary hanomboka ny fianiana avy hatrany ny 2 na 3 May miankina amin'ny fepetra fa indrindra ny toetrandro any atoerana. Ny 20 Janoary 2024 teo dia efa niaona sy nahazo ny tsodrano tamin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany i Zozary Boka, Raj Alexandre ary Raïs. Taorian'izay dia efa samy nanao ny fanomanana tamin'ny toerana nisy azy avy izy telo mianaka. I Raïs tany Autriche niakatra riandrano voasarona ranomandry ary Raj Alexandre kosa tany Peroa nananika andreo volkano avo indrindra tany atoerana. Anisan'izany ny tany amin'ny tampony volkano Pichu Picchu any amin'ny 420 metatra izay efa nanofaofany ny sainam-pirenena malagasy ihany koa. Nandritran'izany no nandehanan'ny Raj Alexandre tamina toerana anankiray anisan'ny napetsi-po azy manokana misy ny potiky ny fiaramanidina Dassault Mirage 2000P any tafika perovianina izay nianjera tamin'ny volana Aprily tamin'ny taona 2024. Nampatsiahy azy manokana ny fianjeran'ny ny fiaramanidina DC3 Tetsivato 30 taona lasa ny 12 Jolay 2017. Ray tamin'ireo mpandeha 10 tao anatin'izany ny rainy Zozary Boka ka ray tamin'ireo 4 sisa velona izy tamin'ny loza io raha 430 no namoiny ainy. Miomana amin'ny lafiny rehetra moa i Zozary Boka sy izy zanany Mirahalahy mba ho vonona amin'ity fianiana ny Everest ity. Ao Autriche izy ireo no tafahoana manoma tena farany nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa mitohy mandritra an'izao volana Aprily izao. Ifatohana betsaka amin'izany ny fanazarantena andaminana ny fitempon'ny fo na ny cardio, ny fiaretana ny alina tena mangatsiaka mandritra ny fakanaina ary ny fanatsarana ny teknikan'izy ireo amin'ny fiakarana mideza sy tena sarotra izay tsy maintsy hitandremana mafy. Raha tsy evina dia ny tendrombohitry Everest no tendro ambony indrindra maneran-tany.
eo amin'ny sisintany manasaraka ny Nepal sy Chine ao anatin'ny 2 tendrombohitry Himalaya no misy azy. 8,700 sy 7,000 metatra faingoenina amin'ny 20 ny haavony ary mety hilatsaka hatrany amin'ny 10 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra manakaiky ny tendrony. Ny rivotra kosa mety hatratra any amin'ny 10 kilometatra isan'ora. Nambaran'izy Osarboka telo mianaka fa mandrisika azy ireo iotra hatrany amin'ny fetrefa vitany ny fitondrana avo ny sainam-pirenena malagasy. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray no antsika